Tontolo afa-tanteraka kosa indray nandritra ny fahatongavan'ny gouverneur vaovaon'ny Lions Club eto Madagasikara ao anatin'ny district 403B no nanamafisany fa asa telo lehibe no miandry izany fikambanana izany manerana ny Madagasikara amin'ny ankapbeany sehatra sosialy ny tena fantarina itony fikambanana itony. Nikadiny eto Madagasikara andriamatoa Georges Lenksing, gouverneur vaovaon'ny Lions Club ato anivon'ny faritra district 403B. Mamita fitsidiana ny district izay samy tokoa ty gouverneur vaovao ty ary isan'izany i Madagasikara. Tamin'ny fomba manetriketrika no nitsenana azy ny farany herinandro teo teny amin'ny seranam-piaramanidiny iraisam-pirenena eny Ivato. Fantatra nandritra ny fiainany tamin'ny mpanao gazety fa hitsidika club Lions misa sivy eo izy eto Madagasikara. Nambarany ihany koa ho fahavadika ho club Lions ny rantsana ao Sainte-Marie sy ao Sambava. Noresahana nandritra ny fotoana ihany koa ireo asa telo izay napetraka ho laharam-pamehan'ny Lions Club eto toerana. Nahazo fahamatsim-bola mitetina 704 dollara amerikanina avy amin'ny Lions International ao izy ny tanora entina mola volanina azy ireo ho olom-pirenena vanina. Vola mitetina 703 kosa dollara amerikanina trany entina anamboarana efitrano fianarana any Ambomanga ary 4 dollara amerikanina anamboarana ny hopitaly maso ao Sambava. Noresahan'andriamatoa Georges Lenksing ihany koa ny mikasika ny fiara-miasa miaraka amin'ny Medico France amin'ny fametrahana toeram-pilalaovana ho an'ireo ankizy etsy amin'ny hopitaly Asiera. Amin'ny 20 septambra ho avy izao no andohan'ny Madagasikara ty gouverneur vaovaon'ny Lions Club district 403B ity ary Antananarivo Toliary no ho tena tsidihany.